ty kosa dia etsy amin'ny forelo no anatanterahana ny hetsika. Manomboka ny 17 hatramin'ny 24 ny volana Mey izao no tanterahana ny hetsika FIM na ny Foire internationale de Madagascar. Etsy amin'ny Parc des Expositions etsy amin'ny Forelo Tanjombato no tanterahana izany hetsika izany, ka noho io toerana io somary lehibe dia mitombo arak'izany ihany koa ny mpandray anjara amin'ny FIM amin'ity andiany fahavalo amin'ity taona ity. Azo vahana kokoa ireo mpandrahara tanora ary indrindra ny vokatra vita malagasy amin'ity andiany manaraka ity. Ty 8e édition ty par rapport à tamin'ny taona dia voalohany aloha les sponsors exceptionnels. Tena faly dia faly mihitsy zay nahita ty sponsor exceptionnel malagasy. Asa tadin'ireo tamin'ny taona dia ny téléphoniste français Orange zay malaza eran-tany. Dia amin'ity taona ty misy tanora malagasy efa sa mitondra orinasy dia izy koa sa hoe ho anao sponsor exceptionnel. Misy dikambe ilay zay zavatra zay satria ohatra ho an'ny tanora rehetrarehetra eto Madagasikara hoe nareo aza mipetrapetraka fotsiny fa tokony miezaka manangana orinasa ahafahany hoe misy fampandroana tena izy ary maharitra eto Madagasikara. Zay toka zay zavatra voalohany mampiavaka ty 8e édition ty. Anisan'ny ampiavaka ny hetsika FIM amin'ity andiany fahavalo ity ihany koa ny fanohanana manokana izay tanterahany JICA Group. Maro ny vokatra vaovao izay atolotry ny JICA Group ho an'ireo tonga hanatrika ny hetsika arak'izany. Isan'ny tanjon'ny JICA Group moa ny ampihena ny tahan'ireo olona tsy mampiasa ny teknôlôjia vaovao fa ahazo anjara amin'izany avokoa ny rehetra. Hoe andray anjara angambany fa vita teo iny zany ny fanaovan-tsony amin'ny partenaire sponsor exceptionnel exclusif ny JICA Group ao anatin'ny FIM 2013 izay atao amin'ny volana Mey ho avy izao. Dia hetsika goavana zany no atao anatin'io ka ao anatin'ilay atao hoe réduction ny fracture numérique, izany hoe fanomezana tombony ho an'ny daholobe mba ahafahany mikirakira n'ilay teknôlôjia avolenta. Hetsika voalohany amin'izany mandritra ny FIM io zany miaraka amin'ny VIPE teknôlôjia dia ilay ordinateur ny solosaina portable ho an'ny mpianatra manomboka any amin'izay efa afaka mikirakira zany hatrany amin'ny anjery manontolo. Dia fiasa vaovao mihitsy hoentinay zany amin'io satria amin'ilay hoe manome vahana ny rehetra amin'ny toy ny nouvelle teknôlôjia dia mora ny vidiny ary afaka aloha tsy kelikely. Amin'ity taona ity dia hitrandraka lalam-barotra ny ivelany ny FIM ka ho afaka manondrana amin'ny firenena ny ivelany ny orinasa malagasy na dia azo lazaina fa efa misy maromaro izy ireo amin'izany.